zay no natonga ny devoly nanararotsy naka an'le menarana namena an'le menarana nanokatra vavan'le menarana mba hafany mamitaka ny Eva. Ny zavatra nitranga tamin'izay taoriny fanekeny Eva ho voafitaka nihinana an'le voankazo le azo tao amin'ny saha zay voararan'Andriamanitra tsy tokony hohaniny dia nanomboka niova ny natiorany. Nisokatra ny masony lasa nahalala hoe nitanjaka izy. Taoriny zay niala teto ambonin'ny tany Andriamanitra, niala teto ambonin'ny tany ny tenin'Andriamanitra, niala teo amin'ny Adama sy Eva ny fiainan'Andriamanitra dia nanomboka teo no teraka teto ambonin'ny tany voalohany io problème sy ady ara-ponona misy mandrakandroany io. Nanomboka teo satria ny olona zatra niaraka tamin'Andriamanitra dia nitady zay fomba rehetra ny olona hitadiavana an'Andriamanitra. Teraka ny religion na fombafomba mpivavahana voalohany. Ny fombafomba mpivavahana dia ny olombelona miezaka mitady an'Andriamanitra. Dia zay mahatonga ny olona misafidy Andriamanitra inona. Nisy ny safidy Andriamanitra miafina ambadiky ny vato, misy ny safidy Andriamanitra miafina ambadiky ny vody madilo, misy ny safidy Andriamanitra maro be. Dia everiny fa reo Andriamanitra maro be zay eritreretiny sainy sy safidin'ireo nitondra famonjena ho azy. Teraka taoriny fisaran'Andriamanitra tamin'ny olona ny fitadiavan'ny olona n'Andriamanitra, ary tao anatin'izay no nitranga ny religion na ny fombafomba mpivavahana voalohany. Ny kristianisme tsy religion. Kristianisme tsy ny olona mitady an'Andriamanitra fa Andriamanitra tonga teo amin'ny olona. Eny tsara rehefa tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesosy ny teny, ary ny teny dia tonga nofo, ary ny teny dia niara-nonina tamintsika atao hoe Jesosy. Andriamanitra tonga teo amin'ny olona dia hozy Jesosy iza lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ray raha tsy amin'ny alalako. Zany hoe Andriamanitra tonga nofo teto ambonin'ny tany natao hoe Jesosy tonga hamonjy ny olombelona amin'ny fahotany. Ka ny kristianisme tsy religion na fombafomba mpivavahana. Fombafomba mpivavahana ny olona mikatsaka an'izay Andriamanitra tia notompony, mifidy an'izay Andriamanitra tia notompony. Zay tsy hanompoany anina fa zay nompony. Ny kristianisme tsy zay. Ny kristianisme Andriamanitra tonga teo amin'ny olona mampahafantatra ny tenany fa tsy tadiavina. Alleluia, alleluia. Hitanareo problème teto tany tamin'izany. Mitady fahamarinana ny olona, iza ny marina, le finoana risa, le finoana natsa, le finoana riabadika risa, le finoana inona marina mizy. Misy karazany maromaro izy ireo. Tsy zay ny kristianisme. Ny kristianisme na ny finoana kristianina tsy hoe ianao misafidy mitady zay fahamarinana ilainao, fa zao izy tonga laza fa izy ny fahamarinana. Ianao tsy natao hitady fahamarinana rehefa nandray azy satria izy le fahamarinana efa tonga teto ambonin'ny tany ho anao. Eny tsara hozy Jesosy za lalana sy fahamarinana ary fiainana. Karaha misy milaza fa mitady ny marina dia mpamitaka izy, satria ny marina tsy tadiavina fa efa tonga ary naseo roarivo taona laza Jesosy nanarana za lalana sy fahamarinana ary fiainana. Raha tonga eto ianao androany arivo, tsy tonga ianao hitady ny marina fa tonga ianao andray fahamarinana. Averiko Jesosy tsy hoe mpanao lalana fa izy ny lalana tokana makany amin'ray. Jesosy tsy hoe izy ny marina fa izy mihitsy ny fahamarinana. Izy tsy hoe manana fiainana fa izy mihitsy ny fiainana. Ka androany arivo te hiteny aminao tsy hoe tonga eto ianao sady hitady an'Andriamanitra fa tonga eto ianao ahita an'Andriamanitra. Tsy valy mavakitsika ny nahatongavany teto ambony tany roarivo taona lasa, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho
fa anana fiainana manak'izay ny ilaina amintsika no anyarivo mino azy mandray azy rehefa raisinao izy dia manana ny fahamarinan'Andriamanitra ao anatinao ianao ka mitetakarivo ty dia hiteny amin'ny olona zay tonga eto a raha mbola varinany amin'ny religion ianao karazana fombafomba mpivavahana diso maro samihafa lasa mety hifandiso amin'izay zavatra tena ilain'Andriamanitra aminao ny zavatra ho ataonao enoy na mandeha tany amin'ny croisade nisy olona mitondra soferana taxi hitondra tamin'izany a eo amin'ilay toerana anaovana asa fitoriana ohatr'izao dia gaga fa manatitra fotsiny olona io a dia lasa tamin'ny andro voalohany faharoa manatitra fotsiny izy a dia lasa amin'ny andro fahatelo dia farany a nesaka taminy a fa maninona hoe ianao a tsy manatrika an'ilay asa fitoriana mihitsy dia ozy izy za manana ny Andriamanitra fa izy ny Andriamanitra ao be dia be izy ireo firy nisan'ny Andriamanitra ao eo amin'ny 350 dia ozy a taminy dia maninona hoe raha manatrika an'ilay fivoriana fotsiny mba mihaino an'ilay teny a dia mba mandray zavatra andramindray ilay Andriamanitra zay mbola tsy fantatra otoriako arao a dia ozy izy za ozy izy mino a fa ilay Andriamanitra zay ivavahako io le ten'Andriamanitra zay natonga mifidy azy dia ozy amaintsy azy zany Andriamanitra ao zany ve hoa efa mba nitory fitiavana taminao efa mba nisy fotoana ve hoa izy niteny hoe ianareo miasa fatatra sy mavesatretana manatona zano anomenareo fitsarana oeto ziogako famaivana mianara amiko famalemy fanasady sy miavina-poa dia hita fitsaranao amin'ny fana efa mba niteny mamoatra zany taminao ve le izy taitra be izy dia nijery ohatr'izao dia ozy izy fa miteny angaly Andriamanitra ao dia ozy miteny ao izy zany no nolazaino a tamin'ny olona rehetra zay manantona azy makanesa ho ny aty aminy izy Andriamanitra manome invitation fanasana mba tonga ny olona ho tonga ao aminy atonga n'ilay olona tonga ao aminy rehefa tonga ao dia tahiny amin'ny fitsarana zany ve ozy izy ny Andriamanitra ve hoa efa nanolotra fitiavana ho anao sa dia Andriamanitra masika izy zany ny Andriamanitra aloha sy manao an'izany ny Andriamanitra miteny hoe raha vao mihinana tongolo maitso ny a dia maty raha ohatra hony ka tena tafinana kiso tonga dia mionana ny tendako ino anymponao Andriamanitra kizitina karaha zany namarako sady tsy fitiavana fa miandrikendritoana andringana tsy le fantatro zany fa zao andramokely niaraka amin'ny Andriamanitra amin'ny andro fahatelo a raha mba mety anao mijanona dia enio le zavatra mitranga fanao zavatra Andriamanitra tonga nandritra ny fotoan'io raha naman'io ary rehefa nanatrika ny fivoriana izy nanomboka reny sy tsapany ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy teo amin'ilay toerana nitoriana ny filazantsara ohatry ny androany amany alleloia ary rehefa tapitra ny andro fahatelo ny fitoriana nanolo tena ho an'i Jesosy io sady nygogogoko ny maso nikasika ny Andriamanitra ao ary nanova ny fiainako za tsy nahalara fa izy ty nisy fivitosana ngeza be ohatry zany tao amin'ny lamosiny rehefa avy mihaino tenin'Andriamanitra izy ny safony taoriana ny fotoana ny vavaka ho amin'ny marary tsy taotsony le fivitosana dia ozy izy io Andriamanitra io no nikasika ny fiainako ary fantatro fa velona izy pastera manomboka androany tsy araka amin'ilay Andriamanitra ny fidiko tsony fa hiaraka amin'ilay Andriamanitra zay mifidy dia zao no lazain'i Jesosy eo amin'ny jaona tonga 5:20 tsy anareo no nifidy fa iza no nifidy anareo emena ny Andriamanitra ny Kristianina tsy le Andriamanitra anao no mifidy azy hoe zany rano tsy resy lahatra fa andery zany rano tsy resy lahatra fa hifidy azy Andriamanitra tiako tsy le Andriamanitra fidinao fa le Andriamanitra navita ny fidy anao fony mbola tsy azo zao tontolo zao dia efa tao am-pony anao teteny amin'ity teny ty androany arivo ho anao zay tonga eto sy nasaina tonga eto tianao Jesosy alleluia alleluia zao atsangana tana zay andre amizay iangy amizay tsika fa niprésente tsotsotra an Jesosy fotsiny mba afantaranao hoe inona zavatra ho ataony androany arivo ny mamaky an Jesosy androany arivo dia ny
anaraka azy, ametraka azy ho le tompo amin'Andriamanitra tonga nofo azy amonjy anao amin'ny fahotana sy ny faratsianao rehetra. Tsisy nan'olo taniainy teto ambonin'ny tany ho an'ny olona mba hamonjy ny olona, fa nisy olona anankiray zay efa nendamity izao rehefa nandesiny hery fahafatesana Jesosy ny anarany. Zay no antony fijoroanay ary izy nitorianay tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Tetena aminareo zay voaka marovoe tianay Jesosy ary tianareo izy. Ary tiako nareo arina zao fo zao mifaly sy mirehareany aminy fa velona sady mahery ny hery afaka anova ny fiainanao ny teniny tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Inona zavatra afaka nataon'Andriamanitra? Ndao tsika hijery kely a, inona ny zavatra afaka nataon'Andriamanitra? Tenenao akaikinao, inona ny zavatra afaka nataon'Andriamanitra aminao androany hoe? Dia teneno izy, enoy kely azafady hoe. Alleluia. Ao amin'ny Ezekela toko vita amin'ny 3:1 ka hatramin'ny 10:10. Zao lazainy Ezekela ho vakiko ny tenin'Andriamanitra. Tao amiko ny tanan'i Jehova ary ny fanahy nitondran'i Jehova nivoaka dia napetrany teo amin'ny loha safy tolamaina. Ary nitondra nandehandeha teny amin'ireo izy, ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny lohasaha ireo, ary indreo maina dia maina ireo. Ary ho Jehova tamiko, ry zanak'olona mo mety velona ihany va ireto tolamaina reto? Ary hoy za Jehova tompo, ianao mahalala. Dia hoy indray izy tamiko, maminany amin'ireo tolamaina ireo ka ataovy aminy hoe ry tolamaina mihaino ny fiantenin'i Jehova. Zao lazainy Jehova tompo amin'ireo tolamaina reto, indro asiko fofinainy nareo ka ho velona, asiko ozatra nareo ka mpanondriky nofo ary hosarona-koditra nareo ary asiko fofinainy ianareo ka ho velona. Ka dia ho fantatrareo fa izany Jehova. Dia naminany aho arak'izay fanandidina ary nefa naminany aho dia injainy izy feo, ary indreo nihetsika sady nifanantona ny taolana sady nanantona ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo ary ny sarina hoditra izy nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko, maminany amin'ny fofinaina, eny maminany zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe zao lazainy Jehova tompo manatona avy amin'ny rivo-tefatra ny fofinaina, tsotsofo reo fa voavondretinao mba ho velona izy. Dia naminany arak'izay efa nandidiny ahy aho ka dia nidirany fofinaina reo fa agelona dia nijoro tamin'ny tongony izy aho marobe dia marobe tokoa. Maminany amintsika tonga eto androany arivo, fa anio hitsoketo ny rivotry ny fofinain'Andriamanitra androany arivo amin'ny alalan'ny fanatrehan'Andriamanitra. Hietsiketo ny herin'Andriamanitra androany arivo, hikasika ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ny fisehony zany? Ahoana ny fisehony zany? Lay Andriamanitra ivavatsika dia Andriamanitra tsy tohanao anarany. Voalaza fa izy ny mahery sy ambony indrindra, mahefa ny zavatra rehetra izy. Araka ny Genesis, ao amin'ny bokin'ny Genesis dia zao no voasoratra. Genesis toko fito ambin'ny folo ny 1:1. Zao no voalaza. Ary rehefa 7:70 taona i Abrahama dia nisehony Jehova izy ka nitenena hoe izano Andriamanitra tsy toa, mandehany ao anatreo ka aoko ho tsy misy tsiny ianao. Izy nanambara ny tenany fa tsy toa no anarany. Jeremia toko 4:30 fa 7:20. Zao no voasoratra. Izany